Donc bonjour à tous. Shalom. Miarabantsika rehetra, shalom. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Faly zay androany miaraka aminareo. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment de partage. Omembonahitra ny tompo amin'ity fotoana fana mifampizary ity a. Et que la paix du Seigneur soit sur nous tous et sa grâce aussi. Ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavana eny eo amintsika rehetra. Donc aujourd'hui le Seigneur nous met à cœur en fait de partager sa parole. Amin'ity androany ity ny tompo dia terepanahy izahay izarany tenin'ny tompo amintsika. Par rapport à la situation dans laquelle beaucoup de chrétiens vivent. Manoloana an'ireo toetra ny kristianina maro ankehitriny izay iainan'ny kristianina ankehitriny a. Et par rapport aussi à la vérité. Manoloana ny fahamarinana ihany koa. La vérité que beaucoup essayent de cacher. Manoloana ny fahamarinana izay maro ireo olona mitady hanakona. Par plusieurs choses. Amin'ny lalan'ny zavatra maro samihafa. Et surtout par la tradition. Indrindra ihany koa dia manoloana ny fombafomba. Par la religion. Manoloana ny fombafomba fivavahana. Et à cause de tout ça, l'évangile a été voilé. Manoloana an'izany dia tena hoe ankehitriny filazantsara tena izy a dia takona. Et on ne voit plus le Seigneur. Tsy hitatsony a ny tompo. On voit des pasteurs. Fa ireo olona mitarika pastera no hita. On voit des dénominations. Ireo anaram-pivavahana maro samihafa sy atoko-pinoana ny hita. Et même en ce moment, on cache la vérité de la parole. Ary ankehitriny dia voafina ihany koa ny tenin'ny fahamarinan'ny tompo. On habitue les gens à écouter tout simplement. Zarina fotsiny amin'ny fenona ny olona. On leur a habitué, on s'habitue, les chrétiens s'habituent à écouter tout simplement. Ny kristianina koa dia lasa zatra mihaino fotsiny. Et à ne pas se poser des questions. Dia tsy mba mametra-panontaniana. À ne pas demander au Seigneur quelle est sa volonté. Tsy mba manontany ny tompo hoe inona marina ny tena sitrapon'ny tompo. Mais tout simplement à s'attendre qu'est-ce que le pasteur ou le prophète va prêcher. Fa miandry fotsiny hoe inona ny ray a ny teny ho zarain'ny pastera sy ireo mpaminany androany. Et ce qui est malheureux dans tout ça, mampalahelo amin'izany a. Beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens. Dia maro ireo kristianina izay mitonona anarana kristianina. Ils font de leur leader, de leur conducteur, leur Elohim. Manao an'ireo mpitarika azy, manao an'ireo olona ao aminy a Elohim. Parce qu'à cause des traditions de la religion que les gens ont placées. Satria noho ny fisian'ny fombafomba fivavahana sy ireo anaram-piangonana izay napetraky ny olombelona. Les gens sont séduits à faire confiance à leur conducteur. Dia lasa matoky an'ireo mpitarika azy jamba ny kristianina. Et à se dépendre de leur conducteur. Dia lasa miankin-doha an'ireo mpitarika azy ny kristianina. À se dépendre des hommes. Lasa miankin-doha amin'ny olombelona. Parce qu'aujourd'hui, dans le milieu chrétien qui se disent charismatiques, tout ça. Satria ankehitriny a manoloana ny ao amin'ny finoana kristianina ireo izay karismatika sy ao anatin'le fitoriana ankehitriny zany. Les gens viennent pour attendre des paroles prophétiques. Tonga ny olona mba hieny faminaniana ao an-tenana. Des prophéties sur leur travail. Faminaniana ao amin'ny asana. Des prophéties sur leur vie professionnelle, familiale, tout ça. Faminaniana ho an'ny fianakaviany, ho amin'ny asa aman-drarany, amin'ny zavatra ataony. Mais ils ne sont plus... ils ne viennent plus dans les réunions pour le Seigneur, pour chercher le Seigneur. Tsy tonga izy amin'ny fotoana ho an'ny tompo fa nohony amin'izay anton'izay fotsiny. Parce que le Seigneur a été caché par diverses manières de faire établies par les hommes. Satria ny tompo dia efa voatakona noho n'ireo antony fombafomba maro samihafa napetrak'olombelona ao amin'atiny fiangonana. L'adoration du Seigneur a été remplacée par la religion. Ny fiderana ny tompo dia lasa nivadika fombafomba fotsiny ampiangonana. Le Seigneur lui-même a été remplacé par les prophètes et les apôtres. Ny tompo mihitsy nefa voasolo amin'ireo pastera sy apôstôly sandoka sy ireo mpaminany. Et la croix du Seigneur est absent. Dia ny azo fijalian'ny tompo dia efa tsy henontsony, tsy hitantsony. On n'en parle plus. Tsy heninao tsony, tsy resinao, tsy heninao tsony.
Pourquoi? Fa maninona? Parce que maintenant les gens sont préoccupés Satria ankehitriny a dia variana ny olona à prêcher sur leur méthode, sur leur culte. Parce qu'en ce moment, aujourd'hui, dans l'église, dans les bâtiments d'église, on est préoccupé à prêcher, à mettre en valeur nos traditions, nos cultes, nos religions. Satria ankehitriny ao anatina fiangonana dia ny tena lara-pamiana sy ny zava-dehibe dia ny fombafomba mpivavahana sy ny fomban-drazana. Et la Bible, la parole du Seigneur n'a plus de place. Ary ny baiboly ny teny tompo ny soratra masina dia tsy manana ny toerantsony. Et si on prêche dans ces endroits-là, si on prêche, Ary raha mitory eo anatin'ireny toeran'ireny tsika, ça va prendre à peu près 10 minutes et tout ça. eo amin'ny 10 minitra eo fotsiny tory-teny dia vita. Et le reste, il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas inscrites dans la Bible. Ankoatran'izay dia maro ireo zavatra napetraka ao le fiangonana tsy araka ny sitrapon'ny tompo ary tsy voasoratra amin'ny soratra masina. Il y a par exemple comment on appelle ça, les affaires de l'église. Ao anatin'izany misy ny filazan-draharaha. On cite là qui est-ce qui a payé beaucoup d'argent, qui est-ce qui a donné quelle offrande, tout ça. Ao teneninao daholo iza nanome vola, iza nanome rakitra, iza nanome vokatra sy ny maro samihafa. Et au milieu de la chrétienté aujourd'hui, Ary eo ampovoany eo anivon'izay hoe kristianina ankehitriny zay a, surtout à Madagascar, indrindra eto Madagasikara, on a mis en valeur, en fait, on a mis en valeur, sans se poser des questions, les choses qu'on a reçues de nos parents. dia niraisina fotsiny tsy nametra-panontaniana ny amin'ireo fombafomban-drazana sy ireo fombafomba-piangonana zay niraisitsika tamin'ny lalan'ireo ray aman-dreny sy ireo olona taloha. On ne s'est jamais dit, est-ce que dans la Bible, il est écrit que il faut avoir des habits de dimanche? Tsy mba nametraka fanontaniana akory tsika hoe voasoratra ao anatin'ny baiboly eo amin'ny soratra masina marina ve ohatra dia akanjo fitafin'ny pastery ity? Est-ce qu'on ne s'est jamais dit que dans la Bible, il y a les comment on appelle ça, les diacres qui sont habillés en soutane avec des robes tout blancs, tout ça? Tsy mba nanontany akory tsika voasoratra ao amin'ny baiboly marina ve ireo dekona mananona ny fitafiny, ny pastera manana ny fitafiny ao anaty baiboly marina ve zany? Est-ce qu'on s'est jamais dit que ce qu'on appelle vokatra, la moisson, je sais pas, qu'on apporte des fruits et légumes pour faire les lavantes à l'église? Tsy mba nanontany tena akory tsika hoe ny vokatra ao am-piangonana ve mba tena voasoratra ao anatin'ny baiboly? Est-ce qu'on s'est déjà demandé qu'il y a des pasteurs, des leaders qui disent on va célébrer leur jubilé? Tsy mba manontany teny kory tsika ny amin'ny resaka jobily ny pastera hoe jobily ny pastera, anniversaire ny pastera ao am-piangonana misy an'izany ve ao amin'ny baiboly? Est-ce qu'on a déjà lu dans la Bible que Pierre et Pétros, ils ont pris des congés? Tsy mba nivakitsika akory ao anatin'ny baiboly hoe misy ao amin'ny baiboly marina ve hoe ndray andro Petera i Petrosy naka fialan-tsasatra, naka congé, nanao fialan-tsasatra. Où ils étaient retraités parce qu'ils avaient l'âge? Na hoe nijanona izy nisotro ronono Petera satria efa antitra efa nazo taona Petrosy dia andeha hisotro ronono. Ou est-ce qu'on a vu que Pétros et Yohanan, ils avaient des contrats de travail pour être des apôtres? Hoe manana contrana asa arakasa, fifanekena arakasa zany ataon'ny mpino sy ataon'ny pastera sy ataon'ny lehibeany sy ny lehibeany manana contrat anaty ravay fifanarana arakasa zany zareo hoe ho tena apôstôly marina reto fa ito ny fifanakena arakasa. Ou pour être des pasteurs? Na hoe pastera dia manana contrat fifanarana arakasa. Ou des diacres? Na ny dekona dia misy taratasy sy niavana koa fifanarana arakasa ao amin'ny fiangonana sy amin'le dekona. Est-ce qu'on a déjà lu dans la Bible que les disciples du Seigneur, efa mivakitsika ve zany hoe ny mpianatry ny tompo ils se sont assis pendant 20 ans sur des bancs? mipetraka ao am-piangonana
ao anatin'ny dabilio a dia mipetraka fotsiny 20 taona tsy 5 ans, 6 ans, 5 taona 1 taona mipetraka et fotsiny leur vie ne change pas. ny fiainany dia tsy mba niova Ils sont encore esclaves du péché, mbola voafatotry ny fahotana de l'impudicité, ao anatin'ny fijangajangana de l'amour de l'argent et de l'égoïsme, ao anatin'ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-tena alors qu'ils se disent chrétiens. nefa ireo dia olona kristianina Et même, on voit très bien que c'est la compétition de la mode. ary hita mihitsy fa misy fifaninanana ara-fomba fitafy ara-lamody ao am-piangonana La majorité des malgaches maintenant, lorsqu'ils vont à l'église, ny akamaroan'ireo mpivavaka kristianina malagasy rehefa andeha hivavaka any am-piangonana ils sont là-bas pour montrer leur nouvelle robe, dia ny antony andehanany any dia asehoan'ny akanjo vaovao qu'ils avaient quelque chose de nouveau. hoe manana fitafy vaovao izy Ils paient leur offrande pour être connus qu'ils ont payé une grosse somme. manome vola izy mba ho hitan'ny olona fa nanome vola betsaka Ils sont là pour recevoir la gloire des hommes. tonga ao fotsiny izy mba azo voninahitra an'ireo mpiara-mivavaka Leurs enfants réussissent dans leur examen, il faut qu'on les applaudisse là-bas sur l'estrade. rehefa afampanadinana ny zanany dia hoentina teneniny any am-piangoniny eny aloha mba ho te hafan'ny olona Nous sommes là pour dire tout ça, pas parce que nous sommes parfaits, zay raha hitoren'izany eto tsy hoe efa tanteraka mais pour nous dire à quel point nous sommes très éloignés de l'évangile. fa mba hiteny amintsika hoe tsika dia mifanalavitra dia lavitra ny filazantsara Parce que je crois que dans la pensée de la majorité de ces personnes, parce que nous étions dedans aussi, inoko mihitsy fa ny akamaroan'ny fisainan'ireo olona ireo ary izay koa dia tao anatin'izany a qu'ils aient à l'église pour être sauvés. hoe mba ho any am-piangonana mba ho vovonjy Et qu'ils pensent qu'en allant dans ces bâtiments-là, ils vont être sauvés. ary manana hitrehitra fa rehefa tonga any amin'ny fiangonana io na tonga ny trano fivavahana io dia ho vovonjy Alors que leur vie ne change pas. nefa ny fiainana tsy miova Alors que leurs péchés sont encore là. nefa ny fahotana mbola eo ihany Dans le bâtiment, parce qu'on parle là de la tradition qu'on a mis tout simplement par rapport je dis, à la chrétienté. eto tsika miresaka mihitsy ny fombafomba ao anatin'ny fiangonana amin'ny resaka kristianina sy mahakasika an'izay a Parce qu'on a mal compris satria tsy azontsika tsara ce que ça fait d'être chrétien, tsy azontsika tsara hoe ahoana marina ny antsony hoe kristianina ce que ça fait de suivre le Seigneur. ahoana marina ny antsony hoe manaraka ny tompo Vous voyez très bien, hitantsika tsara soyons sincères avec nous-mêmes. tsika mila tsotra manoloana ny tompo Dans nos jours, dans nos semaines, ny herinandrotsika rehetra il y a le conflit dans la maison, misy ny ady ho tokantrano on tape les enfants, misy mikapoka ny zaza on se parle mal, misy ny tsy mifampiteny fa miteny maratra on se pardonne pas, misy ny tsy mifamela heloka on dispute misy ny miady teny les maris et les femmes, miady ny lasy ny vavy et même dans la famille, la femme ne connaît pas le montant du salaire de son mari. ary eo tokantrano a dia na ny vavy ary tsy mahalala ny karamany lahy ary takizay koa ny any ankilany tsy mahalala ny karamany vavy La femme ne peut pas regarder le portable de son mari. ny vehivavy tsy afaka mijery mihitsy amin'izay mba téléphone ny lahy ohatra Donc il y a quelque chose qui n'est pas net. misy hafahafa misy hevitra hafahafa misy afinafonana Il y a des cœurs qui ne pardonnent pas, misy fotsy mifamela sans dire les gens qui sont esclaves de l'alcool, tout ça. Et tsy ho resahana ntsony ireo olona zay mbola tsy afaka amin'ny fanandevozany toka ny sigara et l'adultère, la fornication, ny fitsangajangana maro samihafa on ne parle pas de ça à l'église. fa tsy resahana zany any am-piangonana Pasteur, là, fa ny pastera il prêche que tu vas être béni. fa mitory fotsiny ny pastera mitahiny ianao Il prêche que le Seigneur t'aime, hiteny aminao izy hoe tia mitompo ianao alors qu'on nous dit que le Seigneur est le péché. nefa tsy atenenina antsika fa ny tompo dia hala ny fahotana Donc comment tu peux venir au Seigneur et garder ton péché? dia ahoana ny afanao hoe manantona amin'ny tompo milaza ao amin'ny tompo nefa mbola misy fahotana Et regardez ce qui est pire dans tout ça. ary ny tena mafy indrindra sarotra indrindra ao anatin'ilay izy dia zao Avec tout le désordre que nous vivons dans notre famille pendant la semaine, manoloana n'izay mety fikorotanana
ao tokantrano a mandrisy ny herinandro on ne s'entend pas avec nos femmes et nos alentours. tsy mifakahazo mivadytsika tsy mifakahazo mivavy sy ny lahy sy ny mpiaramonina Et nous irons à l'église comme étant des hommes parfaits. fa tonga ny ampiangonantsika ohatran'ny olona motina masina madio Avec des vêtements tout blancs, sans taches. miaraka amin'ny akanjo fotsy tsisy petipetina Avec des façons de parler. Comment dire ça, avec notre façon de parler bien polie. miaraka amin'ny fahalalam-pomba amboamboarina endry tsara ny fomba fiteny fomba firesaka Il ne faut pas agir comme ceci, comme cela, parce que mila tsy manao an'izao mila tsy manao an'izao rehefa ny ampiangonana satria c'est dimanche, lahady ny andro c'est samedi, sabotsy ny andro on est à l'église. ato ampiangonantsika zao Il faut être poli. mila endry tsara Il ne faut pas fumer tsy mahazo mifoka sigara ato dans ce bâtiment-là. tsy mahazo mifoka sigara ato amin'ity trano ity Il faut être bien propre. mila madio tsara ato amin'ity trano ity Et parce que c'est dimanche, il faut que je crie pas sur les enfants. ary satria lahady ny andro dia tsy mahazo miteny mafy eo andro ankizy andro any fa lahady ny andro Mais demain, ça va. fa rapitso a io ihany io Tout ça, c'est la tradition. izay ny antsony hoe fomba mpivavahana Tout ça, c'est la religion. izany ny antsony hoe fomba mpivavahana Et beaucoup de gens s'attachent à cela. ary maro ireo olona zay mifikitra amin'izay fomba zay Il y a des gens qui m'ont parlé, ils ont dit que même, on leur a dit que leurs pasteurs sont dans l'adultère. nisy olona nitavaresaka tamiko dia niteny mihitsy izy hoe na ny pastera koa raha ao anatin'ny fitsangatsangana Et ils ont dit, nous ne sommes pas là pour le pasteur. fa niteny mihitsy hoe zay tsy ho ao a zay ny natongavana eo dia tsy ho amin'ny pastera Il y a des gens, lorsqu'on leur parle il y a des choses qui ne sont pas bibliques dans ces assemblées-là, misy olona rehefa torinao hoe tsy araky ny sitrapon'ny tompo tsy ara baiboly ny zavatra hitanao ao sy ny torinao ils vont dire que nous ne sommes pas là pour cela. ary ny teneny dia hoe izay tonga ao a tsy noho ny amin'izay antony izay Mais la parole nous dit ary ny teny dia miteny amintsika que ta vie dépend des choses que tu reçois. fa ny fiainanao a dia araky n'ireo izay nyraisinao Donc s'il y a un adultère qui te prêche, te passe des paroles, ary raha misy olona mpijangajanga mitory aminao miteny aminao ben normalement tu vas recevoir son esprit d'adultère. normal ianao ary tsy mahagaga rotra ka lasa hijangajanga koa ianao Donc s'il y a quelqu'un qui est encore dans le péché, qui te prêche et c'est ton pasteur dans le péché, ary raha misy olona ao anaty mbola anaty fahotana no mitory aminao a ben normalement c'est normal que tu n'es pas encore délivré du péché. mahazava ho azy fa ianao dia mbola tsy ho afaka amin'ny fahotanao Et on va voir ce que la parole nous dit par rapport à tout cela, parce que beaucoup de gens s'accrochent à ces choses-là. ary ho hitantsika ny tena tenen'ny tompo marina manoloana n'izany rehetrarehetra izany satria maro mbola mifikitra any zay teo zay Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, bah, nos parents, ils étaient toujours là. misy olona no miteny hoe dadanay sy mamanay koa efa tao foana C'est l'église de nos parents io a fiangonan'ny dada sy mamanay et même de nos ancêtres. na ny razanay rehefa tao no vavaka efa ela Et même mon père, il est le pasteur. na ny dada koa raha dia pastera amin'ny fiangonana io Et aussi dans la Bible, il y avait quelqu'un qui était comme ça. On va le prendre. ao amin'ny baiboly dia misy olona tahaka an'izay e raisitsika moa On va prendre Jean 4. fakitsika jauna toko fa efatra En fait, c'est l'histoire de la femme samaritaine ito dia tantaran'ilay vehivavy samaritana qui a rencontré le Seigneur sur le puits. zay niona tamin'ny tompo teo amin'ny fatsakan-drano Donc ils ont discuté. nyresaka teo izy Donc le Seigneur a demandé de l'eau à cette femme. nangataka rano tany ny tompo La femme n'a pas donné. tsy nanome moly la vehivavy Pourquoi tu me demandes de l'eau alors que tu es juif? maninona ianao no mangataka rano any efa ianao a jiosy Donc et le Seigneur a dit, si tu savais le don que le Seigneur a donné, dia hoy ny tompo taminy hoe raha fantatrao a ny fanomezany Elohim zay omenanao
tu m'aurais demandé de l'eau toi-même. dia ianao no nangataka azy rano velona. Et après, le Seigneur a demandé, comme ça, à rencontrer la vie de la femme et apporte, emmène. La femme a demandé cette eau, donne-moi cette eau-là. Avy eo le vehivavy nangataka tamin'ny tompony eo zany rano zany a mba hanana fiainana mandrakizay. Et le Seigneur a demandé, emmène ton mari ici. Dia niteniny tamin'ny tompo hoe oetoeto mivadinao. Donc c'est cette femme, lorsqu'on nous lisons l'histoire, que elle était avec plusieurs hommes. Ary raha mamaky ny tantarantsika dia eo dia mahita fa io vehivavy io dia niaraka tamin'ny lehilahy maro. Et l'homme qui est avec elle n'est pas son mari. Ary ilay miaraka aminy ao amin'ny fotoana io dia tsy mba vadina. C'est le sixième. Le fahaenina ny lehilahy niaraka taminy. Et après cela, la femme a admis que il était un prophète, le Seigneur était un prophète. Ary rehefa avy eo dia niteny le vehivavy mpifantatro fa mpaminany ianao a. Donc tout ça pour nous faire comprendre un peu l'histoire qui se passe. Natao kelitsika famerena kely izay mba ho azontsika tsara le votoatin'ny toyan'ny fizarana. Donc verset 19, elle dit, la femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Andiny faha 20. Andiny faha 20 ora vehivavy tamin'ny tompoko hitako fa mpaminany ianao. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Ny razantsika nivavaka izay to amin'ity tendrombohitra ity. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Yerushalayim. Fa ianareo kosa milaza fa ny Yerushalayim no tokony ivavahana. Et Yoshua lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Yerushalayim que vous adorez le Père. Yoshua taminy raha vehivavy minoy aho fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na ny Yerushalayim aza no ivavanareo amin'ny ray. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ianareo dia mivavaka amin'izay tsy fantatrareo. Nous adorons ce que nous connaissons. Izahay kosa dia mivavaka amin'izay fantatray. Car le salut vient des Juifs. Satria ny famonjena dia amin'ny Jiosy. Et la suite vous pouvez lire, mais ce que je veux partager un peu, c'est en fait la femme samaritaine, elle adorait, elle a dit que nous adorons le Seigneur sur cette montagne. Eto ny zavatra tena tiako tsindriana dia izao hoe le vehivavy samaritana dia niteny mihitsy hoe izahay dia mivavaka midera eto amin'ity tendrombohitra ity. Comme la majorité des chrétiens. Ohatran'ireo kristianina maro ankehitriny. Nous adorons le Seigneur. Tsika dia midera sy mivavaka ny tompo. Nous croyons en Mashiach. Itsika dia milaza fa mino ny tompo. Mashiach. Mais cette même personne-là. Nefa io olona zay io olona ihany est dans l'adultère. Ao anatin'ny fitsangatsangana. Mais elle se dit être chrétienne. Nefa izy dia miteny fa mivavaka ary kristianina. Elle va sur la montagne peut-être 2 fois, 3 fois par semaine. Mety tonga amin'ny tendrombohitra izy mivavaka 2 andro, 3 andro isan-kerinandro. Et il y en a beaucoup de gens qui comme ça, qui vont dans ces bâtiments-là 3 fois, 2 fois par semaine. Maro ny olona tonga amin'ny toeram-pivavahana 2 andro, 2 andro, 3 andro isan-kerinandro. Chaque dimanche. Isaky ny lahady. Mais ils sont toujours dans le péché. Nefa mbola anatin'ny fahotana. Ils ne sont pas délivrés. Satria tsy afaka. Parce qu'ils ne connaissent pas Elohim. Satria tsy mahalala ny Yoshua. Parce qu'ils adorent Elohim. Celui qu'ils ne connaissent pas. Celle qu'ils ne connaissent pas. Satria mivavaka amin'izay tsy fantatra. Pourquoi il ne connaît pas qui est Yoshua? Satria nahoana ny tsy fantany Yoshua? Parce qu'ils sont toujours dans la religion. Satria mbola anatin'ny fombafomba. Dans la tradition. Ao anatin'ny fomban-drazana. Là où on ne présente pas le Seigneur. Ao amin'izay toerana tsy anehoana ny tompo. Là où on présente des dénominations. Fa ny aseho ao a dia anaram-pinoana. Là où on présente des manières des hommes. Ny aseho ao a dia ny fomban'olombelona. Et dans Matthieu 15, il est dit, on va prendre. Amin'ny Matthieu 15 dia zao voasoratra. Matthieu 15, verset 2. Donc je lis à partir du verset 1. Chapitre 15, verset 1. Alors des scribes et des pharisiens viennent de Yerushalayim auprès de Yoshua en disant. Dia nakeo amin'ny Yoshua ny fariseo sy ny mpanoradarana sasany avy any Yerushalayim ka nanao hoe pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Fa nahoana ny mpianatra ao mandika amin'ny fampianarana voatolotry ny razana? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent du pain. Fa tsy mba manasa tanana izy rehefa hihinan-kanina. Mais il leur répondit et dit. Ary izy namaly ka nanao hoe
Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement d'Élohim à cause de votre tradition? Nahoana kosa ianareo no mandika ny didiny Elohim noho ny fampianarana anao tolotra anareo. Et sur le verset 6, il est dit, et vous avez annulé le commandement d'Élohim à cause de votre tradition. Amin'ny andininy fahaenina dia zao voasoratra hoe koa dia foana anareo ny tenin'ny Elohim noho ny fampianarana voatolotra anareo. Hypocrite, Ésaïa a bien prophétisé sur vous Ripy tsara velatsy marina namina Isaia anareo hoe en disant, ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. ity firenena ity dia manaja molony fa ny fony kosa lavitra Mais il m'adore en vain ary foana ny vavahan'ireo amiko et enseigne des doctrines qui ne sont que des commandements humains. satria dia mampianatra didin'olombelona ho fampianarana izy. Et malheureusement, c'est ça ce qui se passe en ce moment. Ary ankehitriny dia izay ny zavatra hitantsika sy tsapantsika. Les gens s'attachent à des religions, à des traditions Ny olona dia mifikitra ny fombafomba fivavahana sy ny fomban-drazana et oublient la parole du Seigneur. dia adino ny tenin'ny tompo. Ce ne sont que des habitudes. Lasa fahazarana fotsiny, Il n'y a plus de vie. tsisy fiainana, Il n'y a plus la communion avec le Seigneur. tsisy so ny fifandraisana amin'ny tompo, Et il n'y a pas cette soif de connaître la vérité. ary tsisy so le etaetan'ny fahamarinana, On ne se pose pas des questions. tsy mametra-panontaniana tsony. Par exemple, il y a le baptême d'enfants. Ohatra zao ny batisan-jazakely, Personne ne se demande c'est où l'origine. tsisy mba mametra-panontaniana avy aiza ny poiran'ity fombafomba ty. Les gens ne se demandent pas ce qui est vraiment écrit dans la Bible. Ny olona tsy mametra-panontaniana tsony ny amin'ny voasoratra ato amin'ny tenin'ny tompo. Alors qu'on est des chrétiens. Nefa tsika dia kristianina, Mais selon la Bible, les vrais chrétiens, nefa araka ny soratra masina ny kristianina marina des personnes qui suivent le Seigneur, dia ireo izay nanara-dia ny tompo a, des disciples, ireo mpianatra. la parole est dit que les hommes ne vivront pas de pain seulement, Ny teny dia milaza fa ny olona dia tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. fa ny teny rehetra izay aloka amin'ny vavan'ny Elohim. Donc ils ont annulé, on a remplacé la parole, la Bible, Dia foanantsika nosoloantsika ny tenin'ny tompo dia ny baiboly, mais on a changé la Bible avec des petits livres fa navovaintsika ho boky kely pour l'école du dimanche, amin'ny sekoly alahady, des petits livres pour les... Comment on fait ça, les communions, lasa boky kely ny amin'ny resaka fanasan'ny tompo confirmationna, des différents petits livres qui n'a rien, qui ne donnent pas la vie. ireo boky kely isa-tsokajiny maro samihafa izay zarainao mpangonana izay tsy mitondra fiainana, Mais qui nous fait enfoncer de plus en plus dans la religion, dans la tradition. fa vao mainka mampiditra antsika ao anatin'ny lalina ny fombafomba fivavahana. Alors que la parole nous dit dans 1 Pierre, Ao amin'ny Petros, 1 Pierre chapitre 1, Petros Petera voalohany, on va prendre pour raha isika lire. 1 Petros chapitre 1, Petros voalohany, toko voalohany a, verset 17. andiny fafito amby folo a. Et si vous invoquez le Père qui juge de façon impartiale selon l'œuvre de chacun, Ary raha ilay tsy mizatavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsonareo hoe ray, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, dia mitondra tena amin'ny fatahorana mandritry ny andro ny fivaniananao nareo ety, sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés fa fantatrareo fa zavatra tsy mety ho simba taka ny volafotsy na volamena no nanavotana ny fitondrantenanareo adala izay azony tamin'ny entin-drazana, avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise. izay nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny entin-drazana.
Donc ce que nous recevons de nos ancêtres, c'est quoi? Izany hoe reo azitsika tamin'ny razana, reo olona taloha, reo taranakatsika taloha, reo ray aman-dreny taloha. Ce sont des vaines manières de vivre. La Dia tradition. fanao foana tsy mitondra na inona na inona. En fait, il y a beaucoup de gens qui s'attachent à des choses que les ancêtres par rapport à la religion, les traditions, les malgaches qui... avec toutes ces traditions-là. Betsaka reo olona zay mbola mifikitra amin'ireny fombafomban-drazana sy fombafomba-piangonana ireny indrindra tsika eto Madagasikara. En même temps, on est chrétien. Nefa tsika kristianina ihany. Alors que le Seigneur, il était venu pour nous sauver, Nefa ny tompo dia tonga mba hamonjy antsika, pour nous faire sortir mba hamoaka antsika de la vaine manière de vivre de nos ancêtres. amin'ireo fomba foana tsisy na inona fanaon-drazana ireo. Il y en a beaucoup si on cite Maro reo raha ho tanisana. par rapport les tabous, les interdictions pour les femmes enceintes. Manoloana an'ireo fady maro samihafa, manoloana raha misy vehivavy teraka. Si je vais donner des exemples en mettant il ne faut pas mettre des gingembre dans les poches. Ohatra tsy azo atao mametraka sakamalaho anaty paosy. Il ne faut pas se donner des œufs. Tsy mahazo atao ny mifanolotra atody. Il y en a beaucoup. Be da be mihitsy. Mais de la même manière, nous avons aussi la religion de nos ancêtres. Ohatr'izay ihany nefa tsy akilany misy koa ny fombafomba ao anatin'ny fivavahana. Je parle pas de l'idolâtrie qu'on fait là aux douanes, tout ça. Izaho hoe tsy miteny an'le douane le any amin'ny tantara be reny. Parce que ça, on n'a pas besoin d'expliquer que ça, normalement, ça va pas avec la vie chrétienne. Satria reny a dia azo kantoka ary tsy azo lavina fa tsy mifanaraka amin'ny fiainana kristiana. Déjà, il y a les sacrifices qu'on tue, il y a l'idolâtrie qu'on fait là-bas. Ohatra zao ny resaka hoe tonga dia famonoana amin'ny resaka sorona maro samihafa zay hitantsika any amin'ireny toerana ireny. Parce que Yahushua est déjà le sacrifice parfait pour nos péchés. Satria ny tompony sorona ho antsika ary tena sorona tanteraka, fanatitra velona tanteraka. Donc on n'a pas besoin de faire des sacrifices encore une fois pour nos Donc péchés. noho izany tsika koa dia tsy manao intsony sorona na fanatitra hafa latsa-dra Ou pour la bénédiction, mba ho voata ou pour notre vie chrétienne, ou par rapport à la malédiction. manoloana an'ireo mety hoe ozona maro samihafa. Parce que Yahushua a porté la malédiction sur la croix. Satria ny tompo Yehoshua no nitondra ny ozonantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Donc normalement les vrais chrétiens, parce que même les gens ont honte pour ces choses-là. Donc le vrai chrétien ne devrait pas y aller là-bas. Noho izany dia tsika kristiana dia tsy tokony mandeha any amin'ireny toerana ireny mihitsy. Et même les gens qui ne sont pas chrétiens savent très bien que c'est pas la volonté du Seigneur. Ary na dia olona tsy mahalala ny tompo ara dia tsy tokony mandeha C'est pas amin'ireny toerana bon. ireny ary mahafantatra mihitsy izy hoe tsy sitrapony Elohim reny tsy sitrapony tompo. Donc ce que je veux parler, en fait, c'est la religion dans le milieu chrétien. Ny tiako resahana eto dia ireo fombafomba fivavahana atao ao amin'ny sehatra kristiana. Et la tradition, je peux même dire la tradition dans l'église. Ireo fomban-drazana fombafomba ao am-piangonana. Parce qu'on a hérité de cela. Satria tsika dia nandovan'izay. Alors que la parole du Seigneur, parce que tout ça c'est l'hypocrisie en fait. Izany matsinona fa fiatsaram-bela tsisy. Et le Seigneur nous délivre de l'hypocrisie. Ary ny tompo dia mamoaka antsika ao anatin'izay fiatsaram-bela tsy izay manaisotra sy manala antsika amin'ny fiatsaram-bela tsy Pour recevoir sa vie, mba tena handray ny fiainantsika, pour recevoir son amour, mba tena handray ny fitiavantsika, sa justification et sa sainteté. ny famarinany sy ny famasinana. Il est dit ici que le Seigneur nous a sauvés de la vaine manière de vivre de nos ancêtres. Voasoratra eto fa ny tompo dia namonjy antsika tamin'ny fitondran-tena ny razana fahiny. Parce que vous voyez, même s'il y a ces religions, les choses qu'on fait là-bas, Hitanareo na manoloana an'ireo re fombafomba fivavahana maro samihafa reo le péché est encore présent. eo foana le fahotana. Et premièrement, la chose qu'on a héritée de nos ancêtres,
ary ny zavatra anisany voalohany raisitsika amin'ny fanireo razambentsika c'est le péché. dia ny fahotana. Parce que le premier de nos ancêtres, c'est Adam. Satria ny voalohany reo ray aman-drentsika dia Adamo. Et ce qu'on a hérité premièrement d'Adam, c'est le péché. Ary ny raisitsika voalohany tamin'ny alalan'ny Adama dia ny fahotana. Donc en suivant la tradition de nos ancêtres, ary raha ohatsika ka manoya ny fombafomba ny razantsika qui n'est pas selon la Bible, même dans la religion, tsy ara-baiboly fa ao anatin'ny fombafomba fivavahana, là où il n'y a que des commandements des hommes. ao amin'le misy an'le lalan'olombelona. Parce que je vous dis, même dans la religion, il y a que des commandements des hommes. Satria fatatsika fa ao anatin'ny fombafomba fivavahana dia ditin'olombelona. Il faut faire ceci, Mila manao an'izao, il faut faire cela, mila manao anito, il faut payer ceci, mila mandoa anito, il faut s'habiller comme cela, comme cela. Donc, mais là, on ne parle pas de la repentance des commandements d'Élohim. fa ao tsy misy mihitsy mitory sy miteny ny fibebahana zay baikony Elohim. Donc, ils ont remplacé les commandements d'Élohim par des commandements humains. Dia ny voasolo ny didin'olombelona ny didiny Elohim. Et il est dit que c'est en vain que nous prions à Elohim parce que nous l'honorons par la bouche, mais notre cœur est éloigné de lui. Ary voasoratra sy voalaza mihitsy eto fa foana ny vavahantsika aminy satria amin'ny vava fotsiny ary ny fotsika dia lavitra azy. Parce que là où il n'y a pas la parole d'Elohim, il n'y a pas Elohim. Satria raha vao tsisy mitenin'ny tompo tenin'ny Elohim dia tsisy any Elohim. Il y a pas, là où il n'y a pas la parole d'Elohim, parce que dans Jean 1, il nous est dit que la parole est Elohim. Voasoratra mihitsy amin'ny Ioanana na amin'ny Jaona toko voalohany fa ny teny dia Elohim. Et je vais revenir un peu parce que à Madagascar, il y en a beaucoup qui disent Verina kely satria ato Madagasikara dia maro no miteny pourquoi l'état de la nation est comme ça, hoe maninona ny firenena ho tahaka an'izao alors qu'il y a beaucoup de battements d'église partout, nefa maro ireo trano fivavahana, alors qu'il y a beaucoup de dénominations, nefa maro ny atoko-pinoana, alors que la majorité des Malgaches se disent être des chrétiens. nefa maro ny malagasy milaza ny tena no kristianina. Pourquoi la pauvreté s'accroisse? Nahoana ny fahantrana lasa miopapana? Pourquoi les maladies, on a beaucoup? Maninona ny aretina lasa maro? Pourquoi tout ça? Nahoana ny misy an'izany tsangan-javatra rehetra zany? Parce que on a reçu la parole, on se dit être des chrétiens. Satria tsika milaza ny tenantsika ho kristianina, Mais on reste dans le péché. nefa tsika dia ao anaty fahotana. Mais on ne reçoit pas la parole du Seigneur. Ary tsika dia tsy mandray ny tenin'ny tompo. Et vous savez, la parole du Seigneur, lorsqu'on ne l'obéit pas, Ary fatatsika fa ny tenin'ny tompo raha ohatra ka tsy ankatoavitsika ça peut devenir une condamnation pour nous. dia lasa fanamelohana ho atsika. Je me souviens des enfants d'Israël qui étaient dans le désert. Tadidiko eto ny zanak'Israely rehefa tany anefitra. Je pense que c'est dans Deutéronomie 28. Ao amin'ny Deutéronomie toko fahavalo amby roapolo. Beaucoup à Madagascar, lorsque tu vas dans les bus, il y a les bénédictions, tu seras béni à l'entrée, tu seras béni dans la ville, tout ça. Maro tsika eto Antananarivo eto Madagasikara amin'le teny amin'ny bus ireny le ho tahiny ianao raha voaka ho tahiny ianao raha miditra. Mais il n'y a personne qui écrit en fait les malédictions. Fa tsisy olona mihitsy manoratra le fanozonanao. Alors que l'exigence du Seigneur pour recevoir ces bénédictions, en fait, Nefa ny fahenteran'ny tompo amin'le mba azo an'le fitahina, la condition, ny fepetra zany, il a dit que si tu écoutes, hoe raha mihaino, si tu observes raha makato sy mitandrina les paroles que je te dis, ny teny izay lazaiko, donc tu seras béni. dia voatahinao. Sinon, Raha tsy zay, au contraire, donc mifanohatra amin'izay zany, si nous n'obéissons pas, raha tsy makato ianao donc il y a la malédiction. dia misy ny ozina. Alors que la désobéissance à la parole du Seigneur, Nefa fatatsika fa ny tsy fakatoavana ny tenin'ny tompo,
C'est ça le péché. izay na tsy hoe fahotana. Et qu'est-ce que le péché engendre? Ary inona ny vokatra ny fahotana? C'est la malédiction. Dia niozona. Vous voyez, lorsque Adam a péché, Rehefa fantatsika fa nanoty Adama on va lire dans Genèse, ao amin'ny Genesis Genèse chapitre 3. toko fahatelo. Donc il est dit, Zao ny voasoratra. donc il a parlé au serpent, il a parlé tout ça. Il a maudit, Elohim a maudit le serpent. Dia nanozona ny tompo nanozona ny menarana. Et il a parlé à la femme Dia tamin'ny vehivavy à cause de du péché. noho n'izay fahotana zay Elle aura de la douleur hoe arary izy raha hiteraka. lorsqu'elle enfantera. Oui. Et le verset 17, il dit à Adam, Ary eo amin'ny 5:17 dia zao ny voasoratra. parce que tu as écouté la voix de ta femme Satria nihainy feon'ny vadinao ianao et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné de cet ordre en disant, ary satria nohaninao ny azo izay nilazaiko anao hoe aza hohanina tu ne mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. dia voaozona ny tany noho ny aminao. Bon, on arrête là. Donc il est dit, le sol est maudit. Zany hoe voaozona ny tany À cause de quoi? À cause du péché d'Adam. noho ny fahotany Adama. Donc on n'est pas étonné de voir des choses comme ça parce que les malgaches chrétiens, Ary tsy mahagaga antsika raha maninotry izay satria tsika malagasy tsika kristianina malagasy qui vont à l'église tous les dimanches izay tonga mivavaka isan-kalahady et qui écrivent les paroles du Seigneur sur les vitres des voitures et tout ça, izay mametraka ny tenin'ny tompo eny varavara-pitaratry ny fiara sy ny maro samihafa. il y en a qui connaissent en fait ce que le Seigneur veut, Misy ny mahalala tsara ny sitrapon'ny tompo mais ils n'obéissent pas. nefa tsy mankato. Donc c'est pour cela que la malédiction vient. Ary tonga ny ozona. Mais donc je reviens un peu sur... Il faut vraiment que nous revenons à la parole en fait. Mily tsika miverina amin'ny tenin'ny tompo. Et à ne pas tout simplement l'écrire tout ça avec notre religiosité. Ary tsy mila manoratra fotsiny amin'ny fombafombana fivavahana. On écrit sur les murs et tout ça. Asoratana fotsiny eny amin'ny rindrina ny tenin'ny tompo. Mais la parole nous demande d'écouter le Seigneur plus que les hommes. Ary ny teny dia miteny fa tokony enotsika ny tompo mihoatra ny olombelona. Et de recevoir sa parole dans nos cœurs. Ary ny andray ny teniny amin'ny fotsika. Et de l'appliquer, de la pratiquer dans nos vies. Ary ampiaritsika amin'ny fiainatsika. Parce que le Seigneur a dit, c'est pas celui qui m'appelle Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux. Satria ny tompo ny teny hoe tsy ireo izay miantso tompoko ny hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ni ceux qui feront la volonté de son pasteur. Sy koa hoe ireo izay manao sitrapon'ny pasterana. Et ce n'est pas quelqu'un qui va à l'église tous les dimanches. Ary tsy ireo izay olona izay makany am-piangonana isan-kalahady. Ce n'est pas qui paie la dîme et les offrandes, tout ça. Ireo izay tsy olona hoe izay mandoha mpafolo-karena ihany na ireo izay mandoha fanatitra ihany. Ce n'est pas des gens qui ont des beaux vêtements. Ireo izay olona hoe te manao fitafy tsara. Mais ce sont les gens, les personnes qui feront la volonté du Seigneur. Fa reo olona izay manao ny sitrapon'ny tompo. Donc c'est ça. En fait, pour être des chrétiens, il ne faut pas le dire tout simplement que je suis chrétien. Ny kristianina zany dia tsy hoe miteny fotsiny hoe kristianina. Parce que tu attires de la malédiction. Satria anao lasa ho voaozina. Parce que c'était vraiment... Si tu n'obéis pas à la parole du Seigneur. Raha tsy mankato ny tenin'ny tompo. Parce que si tu es vraiment un chrétien... Satria raha tena kristianina marina ianao. Donc c'est pas tout simplement une habitude. Dia tsy fahazarana d'aller à l'église, tout ça. io hoe mandeha any am-piangonana io. C'est pas tout simplement le dimanche que tu es chrétien. Ary tsy hoe isan-kalahady any ianao dia kristianina. Parce que si tu restes comme ça, satria raha ohatr'izay foana ianao, tu es dans la religion, la tradition. dia anatin'ny fombafomba ianao sy fomban-drazana ianao. Donc c'est en vain que tu pries Elohim. Dia foana ny fivavahanao ataonao amin'ny tompo amin'ny Elohim. Parce que tu respectes les commandements des hommes. Satria didin'olombelona no arahanao. Parce que ce sont les gens qui ont placé que le dimanche c'est le jour du Seigneur. Satria olombelona no nametraka hoe ny alahady dia andron'ny tompo. Mais si on revient dans la Genèse, qui est-ce qui a créé le premier jour jusqu'au 7e jour? Nefa raha mijery tsika ny ao amin'ny soratra masina ao amin'ny Genesis hoe iza no namorona ny andro voalohany ka hatramin'ny andro fafito.
Donc tous les jours sont les jours du Seigneur. Donc ny andro rehetra dia tokony andron'ny tompo. Donc les vrais chrétiens ne suivent pas tout simplement les gens. Ny kristianina dia tsy manaraka ny olombelona fotsiny amin'izao. Les chrétiens suivent le Seigneur. Ny kristianina dia manaraka ny tompo. Parce que le Seigneur, il est le vrai berger. Satria ny tompo ny mpiandry tsara. Et les vrais chrétiens, ils sont des enfants d'Élohim. Ny kristianina dia zanaky Elohim. Lorsqu'on le lit dans Jean 1, des gens qui ne sont pas engendrés du sang, ni de la volonté des hommes, mais engendrés d'Élohim. Rehefa hitantsika zao eo ananina toko voalohany hoe ireo izay tsy nateraky ny nofo, ireo izay tsy nateraky ny rà, ireo izay tsy nateraky ny sitrapon'olombelona fa nateraky Elohim. Donc c'est pas parce que nos parents sont des pasteurs ou des diacres dans l'église. Tsy midika mihitsy hoe rehefa dadanao na ny rainao pastera ao am-piangonana. Ça c'est que ça nous fait des chrétiens. Dia lasa kristianina ianao. Parce que ça c'est la religion. Zay na tsy hoe fombafomba-pivavahana. Tu es encore engendré des hommes et de la volonté des hommes. Mbola nateraka olombelona ihany ianao. Si tu es vraiment un chrétien fa raha tena kristianina ianao qui s'est repenti de ses péchés, zay tena mibebaka marina, qui a cru et foi en Elohim, zay mino sy matoky ny tompo, et qui accepte que Yoshua a été crucifié sur la croix à cause de tes péchés, ary miaika fa ny tompo dia vombo taminazy fijaliana no fahotanao à cause de tes péchés et de tes fautes, sy ny fanemenao maro samihafa, que tu crois que son sang coulé sur la croix ary raha inonao fa ny rany dia latsaka te donne le pouvoir d'être pardonné. zay manadio sy mamela ny ilokao. Donc tu crois en son nom et tu le reçois. Rehefa inonao zany ary raisinao izy. Et tu crois que Yoshua n'est pas tout simplement mort, ary inonao fa ny tompo dia tsy maty fotsiny tamin'izao, mais il est ressuscité. ary nitsangana tamin'ny Il maty, a vaincu la mort, le péché et le monde. ary nandresy ny fahafatesana, nandresy ny zao tontolo zao ary nandresy ny fahotana. Et tu lui donnes ta vie tout entière, Ary omenao azy ny fiainanao ray manontolo, ton cœur, ny fonao pas ton argent. fa tsy ny volanao, C'est pas tes offrandes qu'il veut. tsy ny fanatitrao ny ilainy, C'est pas ta consécration en allant à l'église tous les dimanches et en ayant des beaux vêtements. tsy ny fanolora-tenanao any am-piangonana ny fomba fitafinao sy ny amin'ny fombafombanao no ilainy, C'est pas ta dîme, tsy ny ampahafolo-karenanao no ilainy, mais ton cœur, fa ny fonao no ilainy, ta vie tout entière, ny fiainanao ray manontolo no ilainy tous tes jours. amin'ny androm-piainanao rehetrarehetra, C'est pas ton dimanche, tsy ny andro alahadinao fotsiny mais ton lundi fa jusqu'au ny dimanche, lahatsinaininao jusqu'amin'ny lahadinao, ton janvier jusqu'à ton ny décembre. janoarinao jusqu'amin'ny desembranao. Donc tu l'honores avec ta vie. Dia omenao voninahitra izy amin'ny fiainanao, Parce qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 53 satria ho Isaia toko fatelo amby dimapolo, que la source de nos péchés c'est la rébellion. satria ny foditry ny fahotantsika dia ny Fiodina. fiodinana. Il est écrit que nous étions tous nous sommes tous des brebis égarés Ary voasoratra fa tsika dia tahaka ny ondry mivezivezy tsisy pia, et nous avons fait nos volontés. ary nanao ny sitrapontsika, Nous avons fait de nos vies ce que nous voulons. Ce que nous en nanao voulons. ny fiainantsika arakaraky ny eritreritsikasika, Et c'est pour cela que le Seigneur a été crucifié. nefa zay mihitsy natonga ny tompo maty taminazy Et fijaliana. c'est pour cela que le Seigneur a subi le jugement du Père. Izay no natonga ny tompo niatra taminy ny fitsarana nataony ray, Et afin que tu sois délivré du péché. mba ho afaka amin'ny fahotana ianao, Afin que tu ne sois pas fatigué en allant à l'église tout le temps, mba tsy ho reraka foana ianao mandeha makany am-piangonana, alors que tu es dans la haine, nefa ianao anatin'ny fahakalana, alors que tu es encore esclave du péché, nefa ianao anatin'ny fanandevozan'ny fahotana, alors que tu n'es pas encore délivré. nefa ianao mbola tsy afaka. Ça fait 5 ans, 10 ans, 3 ans que tu es là, 5 taona, 3 taona, 10 taona ianao zay ihany, mais ton caractère ne change pas. fa tsy niova ny toetranao, Mais ta vie ne change pas. ny fiainanao tsy niova, Tu es encore esclave. fa mbola ndevo. Alors que la parole nous dit s'il y a quelqu'un qui est en Yoshua Mashiach, Nefa ny teny dia milaza fa raha misy olona ao amin'ny tompo, il est une nouvelle créature.
dia lasa olombavao izy. Donc le Seigneur ne nous appelle pas à chercher de l'église, à chercher l'église en fait, une église. Ary ny tompo a dia tsy mitarika atsika hitady fiangonana. Parce que c'est pas à nous de chercher l'église. Satria tsy atsika no mitady ny fiangonana. C'est le Seigneur qui cherche son église. Fa ny tompo no mitady ny fiangonana. Parce que l'église ne nous appartient pas. Satria ny fiangonana koa dia tsy ho atsika. Mais l'église appartient au Seigneur. Fa ny fiangonana dia amin'ny tompo. Et il est dit que l'église est encore cachée. Ary voasoratra fa ny fiangonana dia miafina. Et c'est seulement à l'arrivée du Seigneur que l'église va être révélée. Ary rehefa amin'ny andro sehon'ny tompo no aseho hoe iza marina le fiangonana. Donc si tu essaies en ce moment-là de chercher l'église, tu vas perdre ton temps. Ary raha am'izao vanim-potoana izao ianao mbola hitady fiangonana dia ho very fotoana eo ianao. Mais cherche le Seigneur. Fa tadiavy ny tompo. Afin que tu sois son enfant. Mba ho tena zanany ianao. Parce qu'il est dit que celui qui... si le Fils vous a franchi, vous serez vraiment franchi. Satria izy dia miteny fa raha ny zanaka no afaka anao dia ho afaka tokoa ianao. Donc il ne faut pas tolérer les... Donc je vous invite, je vous encourage en fait de lire la Bible. Ny teneniko sy aprisihako hoe dia vakio ny tenin'ny soratra masina amin'ny baiboly. De demander au Seigneur ce que c'est vraiment la vérité. Mba tena antanio tsara mihitsy ny tompo hoe inona marina ny marina. Parce que c'est lui la vérité. Satria ny tompo ny fahamarinana. Je ne vous dis pas de venir chez nous. Izay tsy mitory ianao hoe mandehana aty aminay. Parce que le Seigneur n'a pas fait cela. Satria ny tompo tsy nanao an'izany. Il n'avait pas dit aux disciples de dire aux gens de vous suivre. Izy koa tsy niteny amin'ny mpianatra hoe sy avy manaraka anareo ny olona. Mais il a dit aux disciples de les emmener au Seigneur. Fa ny teneny dia hoe mila hoentina aminazy ny olona. Donc ce que nous vous disons, ce n'est pas d'aller à une telle église. Ny tiana io tenenina dia tsy hoe aza makany amin'ny fiangonana. Ce n'est pas de vous dire d'aller à une église. Tsy teny aminareo zay hoe mandehana makany am-piangonana dénomination. any amin'ny fomba tokopinoana maro samihafa. Mais on veut tout simplement répéter la parole du Seigneur à vous aussi. Fa tiana eo averina aminareo fotsiny ny tenin'ny tompo hoe Si vous priez, raha mivavaka ianareo, entrez dans le lieu très secret. dia midira ny efitranonareo miafina mangingina. Fermez la porte. Idio ny varavaran-trano. Et là, votre Père qui est dans le secret, Ary ny rainareo izay mahita ao miafina ao mangingina, il vous répondra. izy ny hamaly anareo. Donc il n'a pas dit aller dans un bâtiment. Fa izy tsy niteny hoe mandehana makany trano makany ny efitrano Parce mpiangonana. que c'était ça la question de la femme samaritaine. Satria izay ny fanontanian'le vehivavy samaritana. C'était la tradition, la religion des ancêtres. Dia ny fombafomba mpivavahana sy ny fomban-drazana. Parce que les ancêtres s'habituaient à prier sur cette montagne-là. Satria ny findrazany bean'le vehivavy samaritana dia zatra ny mivavaka eo amin'ny toerana io. Et les Juifs à Jérusalem. Dia tsy akila indray ny jiosy dia any Yerosalahim. Et les ancêtres et même elle-même, la femme samaritaine qui venait prier sur cette montagne. Ary ireo firazam-be le vehivavy samaritana izay tonga mivavaka eo amin'ny tendrombohitra io. Avec elle, miaraka aminy. depuis toutes ces années-là, tao anatin'izay fotoana maro zay ils n'étaient pas délivrés du péché. dia tsy mety afaka ny fahotana. Ils ne faisaient que de suivre l'habitude, la Fa tradition. manaraka ny fahazarana sy fombafomba fotsiny. Mais à un moment donné, elle a rencontré Fa tamin'ny fotoana anankiray dia niona l'homme de Galilée, niona tamin'ilay lehilahy Galiana, Yoshua Hamashiach, Yehoshua Masia, qui donne la vie, izay manome fiainana, qui chamboule izay sa vie, makorotana tanteraka mihitsiny any ny fiainany, qui a donné en fait le salut, izay cette nanome femme-là, azy ny famonjena, qui l'a fait sortir de ses traditions d'hypocrisie. izay namoaka azy tao anatin'ny fombafomba sy ny fiatsiarambela tsy fivavahana io. Et en ce moment-là, sa vie a changé. Ary nanomboka teo dia niova tanteraka ny tsy mibadika ny fiainana. En ce moment-là, elle n'a pas rencontré un pasteur et un apôtre, Teo izy tsy niona mihitsy tamin'ny pastera na apôstôly ni une dénomination, na toko-pinoana na toko-pivavahana, mais elle a rencontré le Seigneur Yoshua fa Hamashiach, niona tamin'ny Yehoshua Masia, celui qui a été crucifié là sur la croix, izay voomby tamin'ny hazo fijaliana, celui qui a vaincu le monde, izay naresy an'izao tontolo izao, celui qui a vaincu la tradition des hommes, izay naresy ny fombafomba an'izao tontolo celui izao, qui a vaincu le péché izay naresy ny fahotana, et celui qui a vaincu la mort. izay naresy ny fahafatesana. Donc si tu veux être libre, Raha te ho afaka ianao, si tu veux vraiment avoir la vie, raha te hanana fiainana ianao, si tu veux vraiment que ta vie change, raha te hiova ny fiainanao,
Arrête de suivre tout simplement les hommes. Aza manaraka olona tsony. Pose-toi des questions. Apetrao ny fanontaniana. Est-ce la vérité? Marina ve zany? Tu veux trouver la vérité? Ianao ve te halala ny fahamarinana? Parce que la vérité, c'est Yehoshua. Satria ny fahamarinana dia Yehoshua Masia. C'est le chemin qui te mène vers les cieux. Ny lalana tokana izay mitondra anao any amin'ny fiainana any an-danitra. Vers le Père. Any amin'ny ray. C'est lui seul qui est l'assurance de vie. Ao am'irery misy ny antoka ny fiainana. Donc l'appel de Yehoshua pour toi aujourd'hui qui écoute ce partage. Ny antsony tompo aminao androany izay mihaino nyity fizarany ity. Il faut pas tout simplement accepter. Mila tsy hoe manaiky fotsiny. Mais si tu vois dans le milieu d'où tu pries, où tu t'assembles, fa amin'ny toerana izay misy hitanao amin'izany tsangan-davatra zany, dans le lieu où tu pries, où tu t'appelles église, amin'le toerana izay antsoina hoe fiangonana, si tu constates, si tu vois qu'il y a le péché, raha hitanao fa ao ny fahotana, que moi-même je voyais qu'il y a des gens la dernière fois où j'étais entré dans ces lieux-là. Lazara tamin'ny farany teo nahita sy natsikaritra an'izay tao amin'le toerana anankiray izay nalehako. Je ne voyais que de l'hypocrisie. Dia ny hitako dia fiatsaram-belatsihy. Parce que là il y avait une personne qui est diacre avec la robe blanche. Satria nahita diakona miaraka amin'ny akanjo fotsy. Elle collecte les offrandes. Nandray ny rakitra. Alors qu'en dehors de cet bâtiment, elle fume. Nefa vo ivelany io trano io fotsiny izy dia mifoka sigara. Alors qu'elles se disent être en service du Seigneur. Nefa izy dia mieritreritra ny tenany fa manompo ny tompo. Même en même temps dans le péché. Nefa ao anaty fahotana ihany. Mais si nous lisons la Bible, le Seigneur est saint. Fa raha vakitsika ny baiboly dia ny tompo dia masina. On ne peut pas servir le Seigneur dans le péché. Tsy afaka manompo ny tompo ao anaty fahotana isika. Donc c'est ça la religion en fait. Izay ny antsoina hoe fombafomba En même temps tu vas avec tes péchés. Tonga ao ihany ianao amin'ny fahotanao. Et tu te dis servir le Seigneur. Nefa ianao manompo ny tompo ihany. Et ta vie ne change pas. Dia nefa ny fiainanao tsy miova. Et avec cette service, tu donnes l'assurance à tes pensées que tu vas être sauvé. Ary amin'ny lala zay fomba fanompony zay anao dia mampandrimbandry saina sy eritreritra hoe milamina satria efa manompo ny tompo. Donc tu te séduis toi-même. Dia mamitaka ny tenanao ianao. Et après ils se partagent en fait l'offrande. Avy eo zarainy zareo ny pour leur salaire. Amin'ny karamandry zareo. Ils n'ont même pas honte, devant les gens, juste au coin, ils se partagent. Tsy menatra mihitsy, tsy menatra akory, mizara ny rakitra amin'ny karama eo anatrian'ny mpino. Donc tout ça pour nous dire, izany ny antony itoriana sy lazaina. Il faut pas rester là. Mivoa atao fa aza mijanonao. Il faut pas se laisser cambrioler par des gens comme ça. Aza manaiky angalary ny olona fotsiny. Tu payes mais tu n'es pas délivré de ton péché. Mandoa vola ianao nefa tsy mety afaka ny fahotanao. Tu es là depuis des années mais ta vie ne change pas. Tao foana ianao anatin'ny fotoana maro nefa ny fiainanao tsy misy miova. Donc pour finir, ao amaranako azy, je vais lire cette passage amaky teny dans 2 Corinthiens 6. Korintiana toko fahenina, Korintiana faharoa toko fahenina. Il est dit, zao ny voasoratra. ne porte pas un joug avec les incrédules. Verset 14. Aza mety asiana zioga tsy antonona anareo ikambanana ny tsy mino. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah? Fa inona ny raisy ny famarinana sy ny fahotana? Mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et la ténèbre? Ary inona ny ombona amin'ny mazava sy ny maizina? Mais quel accord y a-t-il entre Machia et Bélial? Ary inona ny raisy ny anjaran'ny mino sy ny tsy mino? Ou quelle part a le fidèle avec l'incrédule? Ary inona ny ikambanan'ny tempolin'ny Elohim amin'ny sampy? Mais quel accord y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Car vous êtes le temple d'Élohim, de l'Élohim vivant, selon ce qu'Élohim a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Fa isika ny tempolin'ny Elohim velona araka ny nataon'ny Elohim hoe honina eo aminy sy andeha eo aminy ary ho Elohim ao ary izy oloko. Je serai leur Elohim et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous d'eux, dit le Seigneur.
koa mivoa eo aminy ianareo ka misara aminy hoy aho hoe ary aza manindry zay zavatra tsy madio ary izao dia andray anareo ary ho rainareo aho ary anareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy hoy aho hoe Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai avec bonté. Amen. amen. Donc c'est ça, il faut chercher le Seigneur, il ne faut pas chercher des dénominations. Le temps nous est compté vraiment. Tena hoe mila mitady ny tompontsika fa tsy mitady antoko-pinoana anara-piangonana fa ny fotoana miamandeha. C'est lui seul qui a la vie. Ny tompo ihany manana C'est fiainana. lui seul qui peut nous délivrer du péché. Izy ihany ny afaka manaisitra antsika amin'ny fahotana. C'est lui seul qui peut nous délivrer de la malédiction Izy ihany ny afaka manaisitra antsika amin'ny fanozonana que nous avons hérité de nos ancêtres, izay novantsika tamin'ireo razambe que nous avons reçu par la sorcellerie. izay azontsika ihany koa tamin'ny resaka C'est lui seul famosavina. qui peut nous guérir Izy koa ny afaka manasitrana antsika et il nous aime. ary tia antsika izy Il veut que nous soyons saints. ary tiany ho masiny Il tsika veut que nous lui obéissons. ary tiany koa tsika akato Il veut que nous ayons la vie éternelle. ary tianytsika anana fiainana Et la vie éternelle, c'est la connaissance d'Élohim et de Yoshua qui l'a envoyé. ary ny fiainana mandrakizay dia ny fahalalànany Yehoshua zanak' Elohim izay irany tompo. Et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous guide, qu'il vous donne sa grâce. Ny tompony hitahiry antsika mbola hitarika antsika ary ny fahasoavana mbola mamitsika Soyez tous bénis. hotahiny tompo sika Et gloire à notre Seigneur Père. ary voninahitra ho an'ny Yehoshua ray tsika amen.